zay ny amin'iny vaoviny fa andro manandanja ho an'ny mpino silamo ny androany teo no nanamariany ny sorona masina izay notanterahiny Abrahama tamin'ny zanany. Teo ihany koa ny nanamariana ny fahavitan'ny fifadikanana izay nataon'ny Imam Mohamed araka ny tantara musulman fa isan'ny mamariana androany koa ny fanombohana ny fivahinianana masina any Lamek izay etsika fanaon'ny mpino silamo isan-taona. Jemima Radaniel sy Mami Rasamuel. Finoana iray harahany ankamaroany ny malagasy ny finoana silamo, soatoavina raha izany finoana silamo izany sy tarigetrany ny firaisan-kiny. Isan'ny songadina izany androany tao anatin'ny fanamariana ny Idy lehibe izay ao anatin'ny fanamariana ny fiatombohan'ny fivahinianana masina any Lamek. Nandritra ny kabarin'ny filohan'ny fikambanana zanakavaratra androany, nandritra ity fankalazana ny Idy lehibe ity, dia isan'ny tsy adino ny tontolo politika satria dia ny fanandrify amin'ny kiondalana na ny faran'ny fanaterana ny taratasy filatsaka hofidina ho filoham-pirenena androany ny fankalazana ny Idy lehibe. Nanambarany tenany fa tsy ity fitondrana ity ny nampahantra ny malagasy fa isan'ny manana andraikitra avokoa ny rehetra, nanomboka ny mpitondra fanjakana, ny teknisianina, ny mpitondra fivavahana ary ny vahoaka. Tsy andro ny fanomezantsiny izao raha ny nambarany hatrany. Tsy maintsy miresaka politika atsika toko lasy toko vavy satria Zagnahary no nandahatra fankalazagna andro be na omia hasy farana androany koa ny fametragna tota-taratasy n'olo fidina ho filoham-pirenena zay araiky amin'izy ireo no ray aman-dreny ny firenena malagasy sy ray aman-drentsika mianakavy. Ny olo tokony fidiny zanakavatra dia ny olo tsy azo baikobaikony vahiny amin'ny tombotsoany ary vonina amerina ny fananatsika eo ampiratany amin'ny fakbour ny olona tsy voavidiny opérateur économique vahiny fa anome tombotsoa ny mpandraharaha malagasy, ny olo voana ampandrosony tanora sy ny fanatanjahantena. Zany ihany no ahafahantsika manana identité, fierté nationale et identité nationale. Tompoko lasy tompoko vavy, tsy hoe tsy navita azy ny mpitondra ny fanaraka, matoa mbola mijaly ny firenentsika. Manengatsika mpikambana zanakavaratra manerany nosy mba handiniky sy eritreritra fa miankina amintsika tsara ndraiky ny ampandroso firenenatsika sy ny ampanitratsika ka tsy maintsy andraisatsika fa nampahan-kevitra sans état d'âme amin'izay olontsika fa azotsika eritreretra fa hampandroso sy hampiavana ny malagasy. Tsy misy fagnafakavahana ara-pinoana, tsy misy fagnafakavahana ara-poko, tsy misy fagnafakavahana ara-piaviana na ara-bolokoditra aza na ara-politika. Nahitana ireo solon-tena-mpanjakana sivily sy miaramila maro ao anatin'ny finoana silamo sy ny fitondram-panjakana ity lanonana lehibe natao tetsy amin'ny 67 hektara ity. Isan'izany ny filohan'ny antenumeran-doholona sy ny filohan'ny antenumeram-pirenena, ny ministra sy ny senatera ary ny solombavam-bahoaka. Tahaka efa fanaony ny finoana silamo dia fety fiaraha-misakafo no nanamariany zanakavaratra ny fety Idy lehibe na ny fety faharoa aorian'ny Ramadan.